dia tsy maintsy nahendry zay miditra séance plénière narefa nefa namolavolana eto ao anatin'ny commission manao mandray toerzay monsieur le sénateur. Ya, izy ity moa tena lalàna volavolan-dalàna tena ataoko hoe anisan'ny hitanay hoe manana mangeza be azy ny lalàna rehetra moa manana ny antony daholo e. Fa izahay zany tato amin'ny Sénat dia tena anisany hoe lalàna tokony ho tafavoaka tsara ary andao mba hanao lalàna anankiray tena mba dinihana sao dia mba misy zavatra tokony hovana sao dia misy zavatra tokony hojerena. Zay zany napetraka ary nafinaritra nahy indrindra dia niaraka tamin'ny ministère ny communication tsy hoe voninkazo natorakay ako sanatria fa mifanaiky mifampiresaka tsara tsy araky ny eritreretan'ny olona azy hoe dia tsy fitiavana any azy satria mpanohatra any ao dia anohatra fotsiny zao ny Sénat tsy fa rehefa mifampiresaka zay dia mifampiresaka misy ohatrany tsy mety rety misy ohatran'izao nanaiky soma tsara miadevitra zay fa divakevitra ray moa rehefa miadevitra pezaka ihany zavatra misongaty misy zavatra détail kely any anatiny reny zay hitanay tsy andeha hitantara eto inona daholo moa zany fa rehefa napetraka dia manaiky marina tokoa zany hoe raha tsy tena nijery zany zay tsy nahitan'izany détail kely zany misy keo nefa zavatra ngeza be ohatra hoe anisan'ny zavatra ngeza be zao andrano hitanareo hoe tsy tokony avoakanareo mpanao gazety rehefa zavatra hoe fivoriana à huis clos efa huis clos ny anarany mbola avoakanareo mpanao gazety hoe adevitra be mihitsy io satria io lalàna io dia mipetraka tamin'ny lalàna taloha ny 2016 029 nametraka an'io dia ty proposition de loi vao nalefan'ny ministère ty ny 04 2019 ty nanafoana an'io dia nandeha tany amin'ny Sénat tany amin'ny assemblée nationale izy dia naverin'ny assemblée nationale lahoany dia nandeha tato aminay izy dia tao amin'ny commissionnay namerina azy ohatra ho any resavako tsy horerako ry nataonay dia tao amin'ny commission tato amin'ny Sénat dia nanaiky hoe araky ny amandemany assemblée nationale aloha tokotra ny veriny io zay ny amin'ny commission rehefa tonga teto ny adihevitra dia nandeha ny adihevitra dia hoe tokony asoriny io satria zao zay le adihevitra azonareo zay natonga anay zany hoe mbola tsy tena takitra tanteraka le izy fa mbola misy adihevitra tokony atao anatiny tsy sanatria ny vava miteny hoe tsy fitiavan'ny sénateur satria sénateur mpanohatra tsy amoana azy fa tena hoe andao mifandinika ary mazava angamba ny teny madame ministre tsy haiko izy niresaka taminareo teo nareo nefa nisynareo angamba andinika zay ary tsy maintsy vitanay aingan'io zay efa teny fanomezany hoe fitaitsika amin'ity session ty anareo mpanao gazety zany tokony hanana an'io loi sur la communication médiatisée ohatra fotsiny zao dia efa lazaiko anareo hoe zay zao ohatra kody ny resahana ny aty aminay tsy kody satria ny aty aminay raha tao kody izy zany dia hatramina texte réglementaire raha mipetraka any aminy dia nentina hoe ndao atao ty zavatra ataontsika hoe projet de loi sur la communication médiatisée ohatrohatran'izany mikasika an'ilay fivoriana huis clos zany hoe tsy afaka avoaka mpanao gazety voaresaka tao ihany koa hoe anatin'ity lalàna ity zany hoe liberté de presse ny tena avotra tsy ohatran'ny hoe mifanohatra ve zany satria karazana hoe source d'information any anatin'ireny zay le adevitra tena zay mihitsy ny zavatra ngeza be izahay zany dia mametraka ny sasany taonay tao anatin'ny commission hoe ary tany amin'ny assemblée nationale moa matoa namerina azy tsy fantatra aloha zay tena marina fa nenay zany tatro dia nametraka mihitsy hoe rehefa huis clos kosa dia tsy tokony ho avoaka mihitsy zany efa zay zany dia niadevitra n'izay tonga tato amin'ny séance plénière dia ozy séance plénière hoe ahoana moa huis clos anareo zany fa ny mpanao gazety mandeha mitsakaraka zay source nazahoany azy anjaran'le source tsy tokony amoaka fa mpanao gazety moa veko rehefa menazy ve ny information tsy avoakany eo zany le ataoko le adihevitra hoe inona raha mibarieran'izay matoko kosa angely izy atao huis clos tsy tokony hivoaka nefa voaka ihany dia inona ary
hitanao manimba zavatra nefa ho ana institution manimba zavatra zay zavatra zay ahoana ny fomba anaovantsika an'izay ahoana ny fomba eo zany anisan'ny mbola point tsy maintsy mbola mba edivana hevitra alohan'ny anapahana hevitra fandresy lahatra zay a samy mety efa samy manana ny heviny fa mifandresy lahatra zay fa raha misy efapolo zay ny tonga eo a manangatanana ka raha ohatra ny raiky amin'ny roapolo nandany an'izay a ny 7 nandaza dia ny raiky ambin'ny folo zany a zay nitondra le raiky amin'ny roapolo zany a no ny hevitry ny raiky amin'ny roapolo no holaniny ny sena zay